Manoloana ny fahatontosan'ny izay fifidianana izay hatrany dia nitondra ny fomba fijerena Andriamatoa Rasolo Andre izay mpikambana eo anivon'ny fiaramonim-pirenena. Nasehon'ny Malagasy tao anatin'izay vanim-potoana ny fifidianana filoham-pirenena izay ny fahendreny. Raha ny fahitany ity mpanao politika ity ankoatr'izay dia nandroso soso-kevitra amin'ny hanatsarana ny lisim-pifidianana ny tenany. Matoa ny fifidianana izay tanterahana ny 5 Oktobra lasa teo tanteraka dia noho ny fahendren'ny vahoaka malagasy ary noho ny fandraisana anjaran'ny olom-pirenena araka ny ambaran'Andriamatoa Rasolo Andre avy amin'ny fiaramonim-pirenena. Matoa vity ny tamin'ny zoma iny dia noho ny fahendren'ny vahoaka malagasy ary navita ny asany ny fiaramonim-pirenena tao amin'ny fanabeazana fitaizana ny olom-pirenena ka dia hay nandefitra ny malagasy tsipona ny filaminana. Lazaina hoe tokony nanaraka ny jery vatony tany amin'ny anarany tany amin'ny fokotany izy. Tonga tany ankehitriny dia ao ny anarany. Dia rehefa avy tsy ny anarany dia ho any amin'ny fokotany isaky ny herinandro hoe hijery an'io. Fa tamin'ny voalohany ny olona nijery tao dia tao ny anarany. Dia rehefa avy tsy ny anarany. Ary misy ndrera olona tsy ao anaty lisitra efa maty mahazo kara-pifidianana. Zany aloha tsy tokony haingilika any amin'ny pirenena ny andraikitra. Fa misy tokony andraikitra mikarakara ny fifidianana eto dia tokony mandinika ny mandini-teny izy momba ny tsy fahavoloana ny fikarakarany fifidianana iny. Anisan'ny fanamariana nentin'Andriamatoa Rasolo Andre ihany koa ny fisian'ny fitarizoan'ny fomba fiasan'ny voamera mahaleo tena amin'ny sahanan'ny fifidianana amin'ny famoahana ny voka-pifidianana. Miantso ny senito mba handray andraikitra mba hisorohana amin'ny savorivory Andriamatoa Rasolo Andre. Ary anisan'ny soso-kevitra netiny ny tokony hamoahana ny voka-pifidianana isaky ny birao-pifidianana fa tsy mianona ny voka-pifidianana isaky ny distrika. Nitondra soso-kevitra entina hanatsarana ny lisim-pifidianana izay anisan'ny lesoka notaraina maro ihany koa Andriamatoa Rasolo Andre. Lesoka tokony harena aloha voalohany indrindra dia ny lisim-pifidianana tsy maintsy harena. Dia proposition ka fanarenana io confrontation ny lisim-pifidianana avoakan'ny logiciel ny senita sy avoakan'ny logiciel ifidy. Tokony confrontena ireo lisim-pifidianana avoakana logiciel anankiroa, ny ray any senita, ny ray tsy any senita, fa avy ety amin'ny olom-pirenena. Rehefa avoaka ilay lisim-pifidianana io, madio ilay avy any amin'ny logiciel io dia io apetraka any amin'ny fokotany ray taomina ny olona hijery sy andio an'io lista io any fokotany. Rehefa avy eo ataony saisie amin'ilay correction nataony olona voalohany, averina any amin'ny fokotany ray izy rehefa vita ilay saisie dioviny olona fandroky. Zay mety ho vita ao anatin'ny 20 andro raha ohatra ka tena manana fahavonona antsika hanao azy. Arak'izany dia mitaky nisy ny fanatsarana lisim-pifidianana mialohan'ny fifidianana fihodinana faharoa izay ho toto-saina miaraka amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ataony 20 Desambra ho avy izao Andriamatoa Rasolo Andre mpikambana amin'ny fiaramonim-pirenena.